Kolo FM manolotra ho anao no FM sedry tantara misoratany mandahaloka fanahy ho velomin'ny tapaporoana sy Kristofra Mpiarimanana miaraka amin'ny mponina Sofaniry ary Saoly Rakotonanahary nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpanatontosa tapaporoana fizarana faharoa Okzay fitabatabandry fa efa vity ty dia mbola verika ihany hoe tandremo sao milazalaza nizaniza amin'izao fa ataoko mahitindry a mba velo amin'izay rera amin'izay dia efa tena tratralina be so tsy ahita-piozany an-dalana antsony fa ho sahirana eo ay ampidiro ary ny akanjony risan'ny fitafindry rehetra dia mandehana amin'izay malakilaky sao tratra mivadika eo fa efa ora fahatongavana izao a tremandro matya naolan'le rangatsy falahary tia marary ataholo mifantako manontolo mba manao ahoana re izay fitebitebo ny papa sy neny miandriahany an-trano lasa lafatra mihitsy ny tontolo androka tatoato izay ry ravo a mandehana kimody dia raha-pitsindray a ao fa ataontsika lolony raha rahanao farany toy izao dia mba tsy tara vidiana be toy izao ny riko e mitrerery lanitro dia tsy maintsy hiarany herisetra toy izao foana ve azy zanitra mbola miasato tena tsy zakako ka oay le ty ary tena novatra mifandehan'ity sipakely ity zany mihitsy a marina tsy hovakiana fotsiny amin'izao hoe ravo a ahoana ramose amboary kely no fandehanao fa ohatra no mandringa izy zany a ka tsy mety angetoko tsy misy an'izany tsy mety zany mezarika ala mandeha normal tsy maintsy marary foana io natoinona fandehan'ity noho izany mandehana raha dalàna tsara fa tsy mibakabaka sy mandringandringa hafahafa-toy io mazava ramose tsy hoe tsy miteniteny amin'ny olona ihany any no asaiko ataonao e fa mila miezaka manafina ny fomba rehetra izay mety alalan'ny olona ny ataontsika mihitsika io ary mangina dia lasa mandehany amin'izay fa tsy mbola misy raha ratsy vitako inderamisy dia tsy misy an'izany fa mandehana mody dia raha pitsitoizana arikala fa inona loatra ny tena hatarabe anao ohatran'ny tiro ravo a tena efa mitebiteby mafy mihitsy izay tato tena marina ka hainao ihany nefa tsy mora ny asa ry neny fa mba manahoana ihany nefa mpampiasa andry aho e mba tsotra sy tsara fanahy ihany very zareo le rangany teneny amin'ny taniana sa le ramatoa izy roa mitambatra mihitsy ka le ramatoa moa to efa hitakitako ihany ny toetrany fa le rangano sady tsy mbola hitako tare tsy mbola haiko mihitsy hoe manahoana nga hity izay tsotra sy tsara fanahy neny a ny asa sy izay asaina atao no atao izay asaina atao ahoana ry ravo a raharaha e ay miareta kely aloha anaka fa rehefa miverina tsara amin'ny laony ny fahasalamany andry dia miverina mianatra amin'izay indry a zany rery neny miverina mianatra amin'izay indry ary mandehana amin'izay aloha misakafo fa efa ny fonosiko ny varindry izany dia ampilazany andry ny fahatongavandry aloha fa so mbola mitebiteby mafy ao izy eny rery neny a masoto homana masoto fa izay efa ninana tsy nahandro ny fahatongavandry intsony izay manko aindry ihany ny fahasalamany andry tsy maninona re a efa fantatro mihitsy izy fa tsy andry raha vao tsy tratrako ny ora tokony hisakafony ay tonga ianao dry angah ianao indray manao lakozia
fangatsy hoe vitan-dravo ny sakafontsika hariva vao tokony andeha izy. Sy ny anao mpiasa midororororotsy. Fa ahoana e? Miodikodina fotsiny eraky ny trano no ataony fa tsy hitako izay asa vitany dia hariva ny androko. Dia izao ianao indray tia ny lasa nanao ny asany. Maninona raha priatina any e? Inona fotsiny ny anaramana azy ato raha ny asa saina ataony aza tsy vitany. Soloa ihany ry vatsika. Atao vehivavy ohatrohatr'ireny ihany fa raha bandy manto sao dia mangalatrako. Dia inona ny dika raha ny toy ny teo ihany no eo? Le misy azy sy ny tsy misy azy kosa aloha tsy mitovy ry vatsy. Jereo ny tranontsika lasa mba mipiripirina. Izy menadako voakarakarany tsara ihany. Dia tsy hitako ihany izany. Aleo tenenina izy raha izany dia ho hita hoe izay ataony. Mbola ela nga io sakafo karakarainao io. Za manko izany tena sady nona ny leraka ny te hatory koa. Efa tsy ho ela tsony tika. Ary iny ty hoentinao ry vatsy? Isy girlando ho asaiko apetaka ravo ty. Ay. Ohatrany tsy krismasy mantsy ny krismasy raha tsy misy antony ny trano. Ambony nanaingona tao ampiasana anay ty dia nangatahako tamin'ny patron. No heveriko fambahinina. Mandeha na mipetrapetraka ao amin'ny salon miaraka amin'izy menadamy jery tele aho ary aloha fa atsoka ao ianao rehefa vonona ny sakafo e. Letsiko. Sady mba ampiresaka kely azy mianadahy ao amin'izay fomba nikialina nampanampy vavy iny. Raha vao tsy azoazon'ny zareo iny, tonga dia rapitso ihany dia asaiko mandeha any. Mety mihitsy. Tonga mahalony ty afo beko eto an-tany ty indray asana inona indray no hitranga ato any fa dia atreana daholo izay zava-misy rehetra ato. Io neny le rangavy tsy fanoneny fa miandriandry sy mitazatazana sy atongavako. Mety efa maika hanapatra amin'ny filany amiko indray ve sa inona ny mampitakerikerik azy toy io e? Asa hitako marina. Izay ireo ty izy raha tsy samy mihitsy no ataony tsara tika. Manahoana ramose? Manahoana? Ravo. Mijanona tao trano mivadika anio fa tsy miasa. Ka manafatra ihany hoe fero ny vava. Ahoana ramose? Tandremo ty miteniteny amin'ile nataontsika ireny ho avy. Ay tonga indry. Manahoana madama? Manahoana? Tonga dia asaiko mamafa tokotany aloha fa mandreraka be no mijery an'ilay tokotany maloto ry vatsy Ataovy aloha izay asain-dramose ataondry dia aveontsika isindry miaraka mandamy mantrano ato. Tonga dia raisitsiko fa miankina amin'ny zorotrano mihitsy fa lozany tia midorororo fotsiny. Fa ny tokotany. Mba tonga aloha kialan'ny ty androany. Ka mety efa nisy nandindondindona azy angamba ny asa be miandry azoko. Andamy matateraka ny hevitra rehetra manko anio. Sady efa toa ela tokoa ny tsy nisy fandaminana be izany tato amin'ny tokantranontsika tato e. Raha vao vita io famafana tokotany ataon'io dia asaiko mikarakara sy mampiomana azy menadahy izy aloha. Sa misy zavatra fampanaoviny lazy? Tsy misy ka. Io famafana tokotany io ihany tena tsy arotry ny andrasako azy teto. Raha vao mitazana mantsy ny manodidina dia ny tokotaninao aloha no hitany. Izany mihitsy. Raha vao eo no hitany tsy madio fa maloto dia ampy-amaritany sy anombatombanany loton'ny ao anatin'ny trano. Marina mihitsy letsy izany Zay fa andeha hiditra amin'izay aloha e. Mangatsiaka be koa ty tokotany aty. Ravo. Ravo ahoana ozy neny? Otry. Fa tao lasa saina be ho azany dry e. Fa misy inona? Zany rery neny Fa maninona? Tena vizana be fotsiny
Ka raha izany hoano aloha ny sakafo ara dia maka aina avy eo e. Anio alahady fiandriry ravino mba tsy miasa fa eto aminay mivady tontolo ny andro dia lasa mborona toy izao foana. Papako, mba sendra lasa saina ke a. Tena tsy kely izany ry ravo raha ny fahitako anao teo a. Lasa ho ana sineny raha misy olana e. Misy zavatra tsy milamina nga any amin'ny toerana isanao any. Eny tokoa ary ravo a. Ndry mantsy ange tsy dia mba miresaka izay fomba fitondran'ny mpampiasa Andriany aty aminay mivady. Ohatra ny toeram-piasana rehetra ihany ny anatra papasineny a. Asa ny tena iainana any. Izay no nahatonga ny taraina reraka teo satria na efa tsy miasa za dia eniko mbola manakotsako be ihany ny vatako iray manontolo. Afisanana ohatry ny afisanana rehetra ihany izany ry ravo a. Iny herinandro lasa iny no herinandro voalohan'ny isan'andro dia rary ny ndry raha mahatsapa an'izany. Ary sao dia ataon'ny mpampiasa ndry toditry ny asa kosa azy ndry io any. Sa mba olona mandanjalanja tsara ihany ry zareo. Ndry mantsy mbola azo lazaina hoe zaza ihany ka tsy tokony hanao asa be mety tsy ho zaka. Eny misy marina ihany aloha ny lazain'ny papa e. Tena misy asa tsy fanaokatra amin'izay ataoko any. Saingy arak'izay hoe mikarama izay moa no tena dia tsy maintsy manao fa tsy afaka mamaly. Manana zoiteny kosa ndry rehefa tafahoatra e. Raha tsy nitoejaza anaka dia izany teo amin'ny toerandry saingy mandra-pasitrana tsara ny andro aloha dia miareta kely any. Mino fa ity volana Desambra ity ihany ndry ny miasa any dia amin'ny taona vaovao efa tsy misahana an'izany intsony. Eto ambavaka ny fahasalamany. Za kosa aloha anaka tena tsy miombon-kevitra amin'ilay alina be ireny vao mody a. Ny tany anefa tena tsy milamina izao e. Indrindra izao andro akaikikaiky fety izao. Ary sao ny mpampiasa andry ihany dia modia loloka. Aleo angambony no miresaka amin'ilay ramatoa. Za tsy resaka amin'ny mahakasika an'izany fa sao lazainy kamo io. Efa mifampiresahanay tany am-boalohany anie izany ry andry. Ko maninona kosa ny mbola alina be ndry vao alefa mody raha izany e. Ka mety tsy mifampiresahana izy sy ilay rangahy vadiny angambako. Izy mantsy miasa foana fa ilay vady no tena matetika mijanona ao an-trano. Dia ahoana ny atao fa mbola miririany foana anie izany ny andry. Toy ny namono biby tsy nahafaty sika izao. Tsy maintsy fitaina ny amin'iny ry vatsy a. Ianao izany foana fa tsy hitako akory izay ataonao. Sao dia tokony tonga dia hanarama olona androba ao an-tranony ao sika. Amin'izay sady makany anjara ny salano mamono azy. Ilay izy teny amin'ny hopitaly iny izao no tena tokony namitana ny tantara inko. Zao efa sarotra be izany. Na izy aza ve tsy efa ny tantara nahazo azy tany amin'ny vady aman-jana ny tany. Ka rehefa ho sarotra ihany ity raharaha ity a. Tonga dia aleo izy telo mianaka izany ny ray aripaka. Ny zanany sika ihany no mamono azy amin'ny pozina aty an-trano aty. Fa izy mivady no tsy maintsy hanaramana olona. Mora mpitenenana anie izany ry vatsy fa sarotra tanterahany. Io indray ianao sy ilay akansanao rivo a. Nitenena ihany koa rehefa hivadika amiko e. Izany eo a tsy mitsitsitsitsy e. Zay indray dia efa ataondry matezitra ndry eo. Ianao mahasosotra. Vatsy koa izany. Izany mba maneho ny hevitra fotsiny ihany. Ka ny hevitrareo raha nga mahatoandro fitery ronono a. Za raza misy an'izao fotoana tsy maheo an-kiala ravo izao andiniana an'izany. Na reo mbola tsy. Fa tsy misy vahaolana ankoatra ny famonoana azy intsony ve aloha ry vatsy a? So mba misy azo atao ihany. Tena le mandatsakaina amin'izao akaikikaiky ny faran'ny taona izao anie ohatra amin'ny maninona indray? Manenjika ihany ny eritreritrako. Aleo mitady hevitra hafa e. Any fahotana rehetra toa efa nataoko daholo ihany fa le mamono olona tena tsy vitako raha za aloha. Ka tsy elange manapitra ny aina e. Sady inona koa ary tsy miova hevitra tamiko ity ka? Tsy maintsy mandinika kosa aloha ry vatsy vao manao zavatra. Tsy mahazo manao zavatra tsy ampiheverana izany.
iza monina ny lala hoe olona mbola velona izany le mibataiko tao anaty gondray alina eny. rio a tsy manana fotoana hiverana azy izany tsony sika efa faloalika ny ranom-bary. Eny ataovy izany izay ataonaoko. inona indray zao nytika n'izany teninao izany ka tsy tiako ny aly manao farateny toy izany a ataovy mazava ny teninao. Ka inona tsony moa no lazaiko rehefa ny hahafaty andry zareo no masaka ao an-tsainao ao e. Efa mety tsy ody kosa angamba ravany io alina ka efa misasakalina nge zao e. Zaho koa raha mihevitra ohatranao izanyko. Zaho mieritreritra hoe tsy aleo ve izy atao kilasy mandry ihany raha ampitaintaina toy izao foana ny fodiana aty e. Ka iravony eny tsy mety amin'izany fa ry zareo manaiky e. Ka aleo resentsika senao lahatra izy dia isaky ny faran'ny herinandro vao mody ohatra ka. Ravindray aloha dia miteny aminao fa tsy hanaiky an'izany izy. Ny azy dia ny aleoko mody ihany. Izay ihany ny anazy no asesiny. Ka tsy vitako intsony ry volana le mitaintaina lava toy ny sobakakambodirina toy izao isika tsy mahafantatra an'izay mitranganina inona na inona. Atray nadiniko tokoa ry andry hoe ahoana? Misy laharana finday nomeny raha voazay ho aho etsona le raha matondra misy ilana azy. Izany ve? Raha nampahafantatra an'izany ianao tamin'ny atoandro dia nividy crédit tsika etsonandry zareo ny amin'ny tranga toy izao. Fangamony mbola mandeha le finday anao mipetraka fotsiny ao anaty vata sarian'io io e. Eny mbola mandeha ihany iny ka. Toa efa ela mantsy tsy hitako nampiasainao tsoniko. Vao mazava ny andro raha mpitso dia mividy crédit tsika fa tena tsy mampahindra ny sainy izao ka. Intsony moa izany no atao eto am-baravarakely eto izany izy mety efa tsy ho aviko. Miditra fotsiny eto ny moka. Pio irehitra amin'izay io jiro akaikinao io fa ndeha hamonjy fandriana. Iandry andraso hoe. Ahoana? Fa misy inona? Inona iny maintimainty mandady amin'ny sisiny tamboho iny? Jerenao? Alika angamba izany e. Ary eto le jiro fa maizina nge. Iandry andraso aloha. Avy jereo tsara ne hitanao iny. Tsy alika izany fa olona. Vai marina. Volana. Tena olona tokoa iny. Jereo. Jereo koa fa nisy anankiroa ny saoty tamboho. Hitanao ve reny? Tena olona ratsy rena volana. Ho ato amintsika mihitsy angamba izy izany dia inona ny atao ry andry aza rehatra mihitsy ny jiro aloha dia akatony morambory varavarakely io e. Dia ahoana amin'izay? Dia ndao amin'izay tsika hitady hevitra hiafianana. Efa voatinao ve ny tany andevenana azy teo rivo ahasabo io ihany ange io andro io Tena mafy be ty tokotany atao tsinanatrano ty ry vatsy ka tsy maintsy eo ihany ange io naleviny sa olanjainao ivoaka ny tanàna antsika dia any ivelany ihany ny atsika. dia ahoana raha misy mahita ny badako azy mivoaka any? Iza no hitanao amin'izao andro alina izao rivo aiza no ahitanao izay olona mety ahita any ny mpamosavy mandeha alina aza ka misy mahita rehefa kamy ianao izany ilanja azy dia aleveny eo. Sika angamo hipetraka mandrakizay ato amin'ity trano ity tsy ho fantatry ny tompontrano mihitsy hoe misy olona milevina ato ambadiky ny tranony ato. Tena mafy ty tany ity ka. Oay vatsy mba hitondray akanjo mafana anie za fa toa lasa mivadika nandrevitra be aty izany
angamo sika hijanona eto nitondrana akanjo mafana ianao e. Aingakaingana ianao adio aingana io dia ndao eo bateny mpiala dia alefao dia miala eto sady zatsy dia hivezivezy be ohatra anao so manaitra ny rojo setraka hita ny zavatra totsika eo ry zareo. Fa angamo ty dia tsy maintsy ho atao lalina be ry vatsy a. Tsy rehefa tonona azy fotsiny dia izay. Aleo lalina ihany fa sao dia hamoaka fofona maimbo be eto tanàna eto io ka. Enjany ny nazo antsika indry andry a. Tena ny antsika mihitsy ny fofon'ireny olona ireny. Lery zareo miantsoantso ny anarako milaza hoe mipotrara lehilahy ny tena nahazendanako. Fa mono a, Ie, tsy misy feon'olona fantatro mihitsy ve tamin'izy efa tary? tena tsy misy fantatro ry volana. Ny zavatra mampiahiahy fotsiny zao dia hoe mety le olona saika nahafaty iny ihany no ao ambadika ireny tamin'ny alina ireny. Fa iza nefa izany? Dia maninona ny tsy teneninao amiko mihitsy? Madamo Vatsy ry volana. Madamo Vatsy? Madamo Vatsy iza? Le Madamo Vatsy mpiara-miasa aminay izay e. Izy no tratra nangalatra ny entana tao ampiasana anay nefa izany ny endrika endriany sy nitonontonony tany amin'ny patron anay tany. Izany? Izy ihany koa no nanery iraitsykombakomba taminy. Ary rehefa tsy nanaika dia saika ny vonoiny e. Efa ny vonoiny mihitsy moa izany fa tsy matiny e. Andriamanitro! Fa inona izany zavatra lasainao azy izany? Izany marina ry volana. Mino aho fa efa fotoana tokony ahalalànao ny tena marina amin'izay zao. Tsy ry andra. Efa tara loatra ianao. Tara loatra ianao vao mamboraka amin'ny marina tamiko. Fa inona loatra dia tena antony nanafenanao an'izany rehetrarehetra izany tamiko e. Tsy dia tena hoe ny vonona ny anafina an'izany fa misy fotoana ny zavatra rehetra e. Ka ny losany hery andro dia izao. Dia ahoana? I Madamo Vatsy mpiara-miasa aminareo nolazainao io anie ny olona iasany ravo amin'izao e. Maninona hoe e? Izany no izy ry andry a. Izy no nitsetra antsika tamin'ireny fahavoazanao ireny dia nomeny vola sy nandray an'ny ravo hiasa ao aminy. Izany hoe izany no saika hiasa tao aminy dia tsy mety aminy hoy satria be voka. Volana. Mino fa efa tetika matipaika ny Vatsy daholo izao rehetrarehetra izao e. Ny asa hitako angery andry ka maninona any koa ny zanako e. Andao hainga nantsony izy dia antaniana momba ny ravo. Andao hividy fahanaingana azy. Izany no miresaka amin'ny mifatsy anao sao mantsy ampisafoaka azy ny fandrenesan'ny feo anao. Allo? Allo? Izy io azafady? Volana ihany ry Madamo Vatsy a? Manahoana ianao? Inona vaovao? Azafady raha miantso anao manelingelina anao fa saika anontany anao aho hoe nijanona any aminareo ve i ravo? Izy aza tsy tonga niasa taty aminay mihitsy roa andro izay. Vao saika ho any aminao mihitsy aho izao. Tsy tonga tany hoe izy? Nefa dia andeha hiasa ho any mihitsy angeny ny alany tato an-trano dia mbola tsy miverina izy hatramin'izao e. Tena mbola tsy tonga taty mihitsy izy Madamo Volana. Tena kaisa re izany ny zanako e. Hono aho sao dia mba mivilina lakafa any kosa izy e. Azoko antoka iny zanako iny e. Tena tsy manana eritreritra ny andeha lalakafo izany. Izao ary aleo fa ho any aminareo aho izao dia hita eo izay tokony atao. Miala tsiny indrindra manelingelina anao madama. Tsy misy tsiny re. Izay fa ho avy any aho izao dia izao. Andriamanitro. Nakaiza re ny zanako e. Fa ahoana ny ry volana? Tsy hanao nisy ry andry. Ay! Maty ary andry. Fa manana tampoka teo ianao ry volana? Volana? Andry! Volana? Andry! Fa inona daholo rehetra Andriamanitro? Kay! Ho teraka ry andry.
Jereva aingana ianao dokotera fa marary be a. Aingana. Fa misy inona nytonody sady ianao? Tia vao tena losa arivo a. Fa misy inona? Tsy matindry zalahy efa tanala efa tany tamin'ny alina ange andro sy volana e. Zany ve le ty e? Eh? Tena enjana be ny mety ho valokafatra raha izany a. Ry zareo mantsy tsy maintsy hitady ny zanany. Ka ny antso antady ny zanany mihitsy angery zareo no nalalako an'izany e. Tonga dia nierantany amin'ny patron avy eo. Nanao modina rary. Dia ahoana no atao zany ry vatsy a? Efa natomboka ity dia tsy maintsy faranana arivo a. Tsy maintsy mandeha an'izao ankehitriny izao ihany sika manapitra ny an'izy mivady. Inona kosa no tokony ampimeanao amin'izany? Zato filazanao aziko. Amin'izao andro atoandro be nanahary izao ve? Na koa ary novonoina amin'izao oro izao mbola manahirana no misambotra azy. Mainka fa hoe olona. Hitanao ty? Mirefitry ny roa fotsiny ity dia tapitra ny ain-dreny. Dia anahoana ny toeny avy eo rehefa avy nirefitry ny roa iny? Tsy ho raisi-potsiny ao an-tranony eo tsika. Ratsy izany dia ho tazan'ny olona hoe reny anona sy anona fa nivoaka avy tao. Sa mahita lalana ambanin'ny tany miala vao amin'izareo ao ianao? Rivo a, tena tsy. Dinio tsara ihany aloha e. Dinio tsara ihany sao dia tokony mitsoaka ny mety. Dia ahoana izy menata? Mbola ny ampianarana ve dia... Azo alain'andro zareo rehefa tapaka ny hevitra fa izay no atao e. Na hitsoaka sika na tsy hitsoaka arivo a. Mila vitaina foana ny amin'izy mivady reny. Dia ahoana ary zany? Ahoana zany no atao fa efa mandroso ny ore? Ndao hiaraka ho ansika arivo a. Aleo tanteraha izany eritreritra efa masaka atao tsaiko izany. Ay, ndao ariko. Ty le trano rivo a. Andao tonga dia hiditra fa tsy mandondony izany a. Zany ve tsy mahasaritra ny famonoana azy ireo ry vatsy a? Ny fahalalandry zareo ny fahatongavantsika ato rivo ny mahasaritra an'izany aza. Tsy aleonao ve mangarom-bava azy ihany aloha e? Ohatra hoe mody mampiresadresaka azy. Tsy misy resaka azy atao izany rivo a. Tonga dia tia basy ety an-tanako ity ny miarahaba sady manao veloma azy ireo. Andao ndray ariko. Aleo tonga dia ianao miditra aloha raha izany. Vao tafiditra a? Dia arahanao. Izay a? Dia hidio ny trano raha vao tafiditra ianao. Sao mantsiraikitra ny sahotaka ato dia misy tafatsoko eo reny. Izay vao hitatra vaovao eo indray ny olana. Aza matahotra ianao fa tsy misy mivoaka velona ato ireny rehefa izay ny tanjona iresantsika e. Aleo mihitsy hoentiko tiako mody ty hanampiako ny herintsandriko. Tira amin'izay ianao. Tonga dia mandehana ianao mandroso any amin'ny efitrano any fa za nidy an'ity varavarana ity. Aleo miaraka ihany tsika ka. Aingana ianao. Zay. Mihaino tsara dia izay efitrano henonao olona miresaka no hidirantsika voalohany. Rivo a. Tao manginkina be ange ato izany e. Ny trano ty mikorotana ambony ambany. Angamba ry zalahy efa tanala efa taty tamin'ny alina nanao an'izao e. Mety matory angamba ry zareo tamin'ilay voakitaba tamin'ny alina. Tonga dia izay efitrano fandriany jerena raha izany. Ito anelantsika sy ianao ito izao a. Ny efitrano fandriany. Ianao mandaka amin'ny varavarana dia izaho mitivitra avy hatrany raha vao misy olona ao. Ao ary. Isa. Roa. Telo. To tsy misy olona ato. Tsy maintsy mizara amin'izay tsika sy ianao mikaroka ny efitra sasany. Izy zarakariko efitra aiza moa tsika rivo a.
ty ianany ny efitrano ato e dia lehilako zita tsy akaiky mivaravarana fidirana. dia tsy ato izany zareo fa andao hiala ato aingany e. Fa hiala ato aingana ahoana moa? Tsika ary izao aka-toerana iandry an'izay gadonana entiko. Mandehana sokafo ilay varavarana vao nidinao teo hidirana. Ianao ve adaly? Maninona e? Ka raha lasa naka-mpitandro ny filaminana anao Constant ty trano mikorotana nandehanany zala tamin'ny alina ity izy dia ahoana? Mety efa fandrika ihany koa nge no antony tsy nanodiny an'io varavarana zareo io e. Iandra, aizany zanatsika? Moramora aloha ianao ry volana. Hoay, eny tokoa, fa nga izy matory e. Lasa vavy ny zanatsika ry Andry. Iandro lasa vavy ny zanatsika. Ry volana. Ha? Maty ve? Volana, tsy tokony mbola fotoana hiterahanao ny anio ny mpampivelona. Izany fotsiny ve dia hahafaty an'ilay zanako ry Andry. Efa maro ane ny olona fonga volany. Fa dia nahoana? Sainginy ianao tsy nety e. Tsy nety ahoana? Mahereza raharako. Na zay ihany koa zange tena sarotra tamiko ny anaiky an'izany e. Saingy atao ahoana moa fa zay. Tsy ry Andry, tsy zakako izao e. Za reny tsy dia misy eto amiko ny sanako. Ny ray tsy hay hoe maninona. Ny tao ankimo izay nantenana ihany koa maty. Mafy loatra. Mafy loatra hoa. Tena marina e. Iandry Volana. Oka moa izay ry volana. Oka izay fa na dia mafy aza nge zao dia tsy maintsy hatrehany. Mangidy mia. Mangidy hoa. Tena mangidy. Tena mafaitra amiko ny fiainako e. Iandry Endrery volana. Oka izay zany afako izany moa e. Maro loatra ny sedra ny lalovantsika tamin'ity taona 20 ity. Aisaka na dia efa madiva hivalona afaka herinandro vitsy azy izy dia mbola manetraka olatra tsy azo kosehana mandrakizay eo amin'ny fiainantsika roa ihany. Iandry marary ahy e. Marary marina mafy. Misy manetrona be atony Volana, fa maninona ihany koa ianao e. Volana, dokotera, vonjy eo e. Ary ino ty zavatra menamena be amin'ny varavarany ity ry vatsy a? Aiza le tsy izany? Ioko. Tokoa? Inona io? Andraso hoe. Toy ny hoe rà izany a. Rà? Rà io. Ohatra amin'ny fomba ahoana koa nampisy raha amin'ny varavarantsika? Tena rà mihitsy ty ry vatsy a. Sady vao aingana izany fa tsy hoe efa maina. So dia mba nanao sangy mahery tato ary setra sorotsy. Tsy minao an'izany arivo a. Ary zareo azo ireo milalao tsara eo tokotany ireoko. Tsy misy hoe kika kely akory na mandeha rà ny vatany. Ka raha veza zany ty e. Toy ny hoe nafaritra tamin'ny varavarana mihitsy anie ilay izy e. Tsy misy mipitika kely akory amin'ny tany fa dia tena eo amin'ny varavarana rery ihany ty izy. Io koa dia sanao saina io. Mety loko nataon'izy mianadahy angamby io. Aty ambony be aty koa ve dia ho takatra izy mianadahy ry vatsy a. Ka velao eo rehefa tsy fahatapeviana rery fa io koa ny amakiana loha io.
Nanahoana nisy toy any ve momba andriandry mianakavy? Tsy mbola nisy ka. Efa mandrilika mihitsy aho hoe raha vao misy tonga mitsolotsolona ty an-tranoko aty, tonga dia asesiko ambadiky ny trano miaraka aminjanany atsy. Ary efa nisakafo nareo telo miaraka? Efa nisakafo zay. Ianao sisa? Tonga dia atory afa efa voko be aho zany. Mba tsy misahirana miarina manao sakafo tsony ianao zany. Andeha hanamafy niditra koa aloha dia atory. Sady mbola hifo maraina koa fa tsy maintsy miditra amin'ny fito anam-piasana rapitso. Ohatray tapaka indray ny jiro. Izay indray ilay delestazy tena makalo eo ka. Asa hoe roviana ihany vao iaina anaty hazavana amin'ny malagasy. Angamba maro nanao fety anatin'ny ezina amin'ny farantaona. Ary eto ny toatra amin'ny telefona anao aloha fa tena maizina ka. Way, inona izany zavatra menjery izany? Any an-dakozia. Inona tokoa izany? Aleo izay maka aina ianao e. Way le ty e. Tena nianjera daholo ny vilia rehetra tato marina. Nazeran'ny rivotra tato izany reto. Kosa kay ny varavarankely tsy voahitiko. Nefa rivotra vaiza izany nahavita nanjerany reto. Aleo akatony ty varavarankely ty ka. Zay. Ary aleo amin'izay hamonjy fandriana fa efa tena terehan'ny torimaso aho zany. Fa inona kely ny anjera teo? Nazeran'ny rivotra tao ny vilia e. Potika daholo. Otre, fa ahoana koa izany? Nandalo tao ange za vao nankaty teo dia efa nidiko ny varavarana rehetra e. Ka tsy nidinao tsara kosa angambako. Ohatrany tsy mahita tory aho izany marina. Rivonefy ty efa rendrika sahady. Mbola tsy miverina foana koa ny jiro nefa ny efa miraika 12 alina. Ary akanjo aravesa ino amin'ny varavarana io? Nefa ohatrany mihetsika nge izy izany e? Tena mihetsika mihitsy. Rivo! Mifoazy ianao aloha. Tena rendrika be koa ty rivo. Ary ny manatona ngile ty zavatra fotsifotsy be ty izany e. Rivo! Rivo! Mifoazy ao apa misy zavatra manantona antsika io. Rivo! Fa inona koa ty mba napaka torimaso ty vatsy a? Hitanao ilay rivo a. Inona? Io. Fa Io ary manantona antsika izy zany a. Fa izy io e. Izy ianao? Matahotra rivo a. Izy ianao? Matahotra ny zavatra fotsifotsy be io a. Tonga ny fotoana le tsy fanindreto a. Tonga andrivaka amin'ny fanao fa iza ho aho ianao? Mandeha ianao mandeha any ka? Fa ataonao inona izay e?
Zay angano nanao ratsy anao. Fa iza ho ahy ianao, iza? Miomana fa ho fatoripaka ihany koa nareo menakavy. Vatsy ah! Vivo! Kendai! Andriamanitra, tena kendai ny rivo marina. Asa fononao ny vatiko e. Foana re! Avy aloha re izy. Iny kosa any fa lasa. Rivo ah! Rivo ah! Te ho sanatria ve? Ka tsy maty ny vatiko e. Rivo ah! Rivo ah! Maheno avy ianao e. Tena tsy mety ketsony izy marina. Dia inona no ataoko? Tena vako ny lohako mieritreritra ny ravo e. Fa mba lasa iza loatra ary ilay zanako. Izy iny angamo mety efa manan'olon-tiana tokoa e. Tsy mbola nahita an'izany aho aloha e. Nefa tsy haiko izay any ambadika any a. Raha toa ka efa nahita mantsy ianao dia mino tenin'ny inspektera hoe misy entin'ny lehilahy mitsoaka ny zazavavy. Ny sasany indray maditra tsotro izao dia manenjika an'itony trano fandihizana sy fanaovana lanonana isan-karazany itony dia any dia tsy hita na vonondry zalahy ihany koa izy. Marina daholo aloha izany lasain'izany ry andry a. Fa iravo kosa raha ny fahafantarako azy a. Tomba endry ihany ny zanako ka tsy dia mivoaka ny trano izany izy raha tsy irahana na hoe mandeha mianatra. Dia iny izy lasa nandeha ny asa iny. Ankasotrahana aloha ry zareo hoe efa manao ny fanadihadiany e. Mino aho fa hisy vokany tsoa ela izany. Ny mampanahanahy ry andry dia izao e. Hoe ahoana? Sao mba ny vonoany madamy vatsy ilay zanako iny dia na nafeniny rehefa tsy nahafaty antsika izy. Eny e, efa nambarantsika tamin'ny polisy ny ahiahantsika dia avy aloha ry zareo ny hanao ny asany volana. Haiko raha tapenany madamy vatsy amin'ny vola be ary zareo. Ny polisy io tiako tenenina io a. Dia ianao nefa ny aty miesona fotsiny. Mety hanaovany valifaty mafy kokoa noho ny teo aloha ireny anie raha tratrany amin'izao e. Mety ho fatiny mihitsy aza. Zay aloha e, tena mila mailo foana tokoa tsika. Izany ny antony nahatonga ny inspektera nilaza tamintsika iny hoe mila miala tany amin'ilay tranontsika tany mihitsy tsika aloha. Eny, fa isaorana ihany aloha ny fianakavianao fa nisy afaka nandray antsika ihany. Eny e, ka na dia niala elony amin'ny fahavoazana manjoanao kosa aza ve dia anidiny foana ry zareo ry volana. Marina izany saingy tokony tsy hijanona mahatra ty ihany tsika na dia izany azako. Rotsy! Rotsy! Sanako e! Tsy mbola tokony ho faty izany ianao Rotsy a. Mbola manomana ho avy mamirapiratra be ho anao setra nge izay sy dady. Rotsy a! Vatsy a! Sy namantsika tsony izy. Tampoka be loatra izao rivo a. Izy nge tsy naharikoditra akory e. Izay nahafanina an'izao loza izao kosa aloha ataoko malala ny anarako. Ka iza nefa nofatoranao eo e. Lolo, hangatra, matotoa. Sika samy nahita ny trangan-javatra hafahafa tamin'ny aliny daholo. Mino aho fa inona ahafahan'izao loza izao e. Mbola hay azy zany fa tsika nga nahita an'izay hitan'izy mianadahy tao amin'nisy azy tao. Samy iny rivo a, fa iny na hainao aza nge ka efa tsy tafahetsika intsony tamin'ny alina rehefa ankendainy.
zavatra tsy azoko inona mihitsy aloha renydry vatsy a. Mbola tsy nahita an'izany lolo angatra matoto ohatry reny izany mihitsy a teo amin'ny fiainako. dia mihevitra izany ianao fa no fotsiny re nhitantsika reny Ka ho atao ny fizahana miaraka amin'ny mpitsabo fa raha sanatria hoe voadona izy na nisy nanam-poizina dia tsy hamelako izay na vitanjanako ohatr'izao. ero tsy mamiko sy tiako indrindrany nandao ahy e. Oka izay ry vatsy a. Oka izay atrakao ny loha. Anindray vao tena hoe nikarakara sakafotsika na ataoko amin'ilay tena tianao ny sakafo a. Izao fahaizanao lakozia izao mihitsy ange ny tena nambabo anahy tamin'izany. Masitoma ary Ary aizy setra? matory eo amin'ny efitranony ao izy. Ay. Nga tsy tena ngoma mihitsy izy nylozany rotsy. Rehefa leo ao a dia ao amin'ny tele ao izy dia matory. Eny e. Rehefa avy eo izy izany nomena sakafo fa tonga dia hihinantsika. Inona indray izany ry vatsy a? Tsy haiko fa mandehana aloha jereo ka. Tena manapa-komana fotsiny koa izany ka. Inona indray re ny loza hitrangato hoe. Ay, nijery ilay sarina efa mianaka nipetaka tamin'ny rindrina. Vaky hatramin'ilay fitaratra mihitsy. Ary toa misy rà. Sa ve ny tanako ny voan'ny vakim-pitaratra tamin'ny reto teto dia niosina taminy? Ny tanako ary tsy maninonako. Fa inona ny mahavariananao ato rivo a? Taitra be koa. Noheveriko fa izy ianao. Rivo a? Ohatra ny misy olona avy izany any miaraka miaina amintsika ato amin'ity trano ity. Henonao ve izao izany olona mandeha izany? Eny marina. Izany ve ka tsy setra e? Mety efa mifonga ambiny adala. Tsy afinoko aminao aloha fa lasa matahotra izany a. Aleo jereko ao amin'ny efitra natoriany ao aloha setra teo e. Andraso eo a. Tsy hijanona rery ato izany kosa ka. Aleo miaraka makantsika. Tsy misy ninninina akory ato. Isetra ary mbola matory eo ambony fandriana eo. Aleo foazina amin'izay izy hisakafo ka. Dia iza izany ilay nandehandeha teo? Setra. 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 Mba be toromaso ihany koa izany raha zaza. Setra ho avy aza. Avelao izy aloha atory eo e. Rehefa taitra izy omena sakafo. Setra. Rivo a. Tena tsy mena tsony angety izazy ty izany. Maninona? Inona tsara hoe ty lazainao ry vatsy? Tena tsy miredirety ary fa zaza efa maty tia. Tsy atao ange. Ry lanitro. Tsy mino arivo a. Tsy mino ahy e. Dia tena hoe roa andro ve nielanelana nalasana roa tsy setra ka. Na za ihany koa aza ny hery vatsy toy ny miaina anaty nofo izany e. Tsoroko aminao izany. Sao dia tsy tokony hijanona tsontsika arivo a. Asa tsy haiko tsony. Za mino fa mety ilay kialana levintsika tsy ambadiky ny trano ato mihitsy mandriko takatsika mianakavy io. Dia tsy haiko tsony rery vatsy a. Tena foana tanteraka ny ao an-dohako ao izao e.
aza nytanінao an'izay tokony atao izany tsony a. Tena izay mety rivo a. Raha mbola mijanona ato tsika ianao dia tsy maintsy ho faty ihany koa. Lasa koa setra. Endry vatsy andeha tokoa tsika. Andeha tsika na anio raha nahara-pitso tsy maintsy tafavoaka velona ato tsika. Ka mety soa ary ianao olona afaka hitatitra anao tsika e. Raha mahita dia an'ito anio any dia mifindra fa tsy miandrela ntsony. Any amin'ny toerana hafa any tsika afaka manofety sambatra. Fa raha ato dia ho fahoriana lava no hita ato. Eny tokony ahita tsoela tokoa aloha ry vatsy. Nisy maromaro ihany mantsy no manodidina teto no laza nanana trano ampanofaina. Mandehana tokoa ho anontany ohatra tsy moatsy fa toa hoe mahita ry zareo. Aleo ary aho any dia ianao any koa mitedavy e. Miara-miverina eto tsika avy eo. Izay izany no atao e. Saingy aza miteniteny aman'olona izay manjohantsika mihitsy ianao a. Eny re. Sao tsy ampidirin'ny olona trano any. Eny ho a. Tonga arivo a. Efa nahita trano a. Sady lavidavitra eto. Izay nahataraka somary arivariva. Hoay, rivo. Toa miakohaka be eto amin'ny tolanam-baravarana. Ary iza koa io mijoro eo amin'ny varavarana io e. Fa izy io. Ravo. Ary me manantona ahy izany. Lanitra o. Anjaranao indray tao raha matotia. Vonjeo. Tsy maintsy tapiriko ny ainy anio. Safonona. Matya. Sao ary omeko safidy ianao. Eny tompoko. Lazao fa ho ataoko izay sitraponao. Zany mandeha any lazao any ao. Sao ary omeko safidy ianao. Eny tompoko. Lazao fa ho ataoko izay sitraponao. Zany mandeha any lazao any ao indray ambany. Lazay izy teo. Tena ho faty miazany na hoaiza na hoaiza. Mamy ena fa aleo aporaka amin'ny andro sy ny vadiny izany no marina rehetra. Nefa tsy tonga ve dia fonja miandry aho. Mbola mihevitra ny kerindanina nga zafidy. Zany tsy sanao raha matontsika e. Hoakare tompoko fa ho any any izao dia izao e. Eto ny toerana nandevenanay azy ry izy mivady aho. Rava. Tsy vaninareo e. Tsy ombelona tsonareo fa biby. Tena biby. Ray ry madamo vatsy. Zao rehetra fio izany dia tetika no entinao anaronana ny asa ratsy nataonao daholo. Finary reto a. Soa fa mbola afaka nampandrehanareo. Izao fa tanterako izany satria isaky ny mandeha ao aminareo aho dia tsy eo foana nareo fa midy be ny trano. Anio aho vao tonga saina ka niantsanareo tamin'ilay laharana any antsoinareo ahy iny. Tsy misy azonao hifonana eto e. Atsangano maty dia anaiky mifonanao aho. Mbola mahery no mitetika ao Andriamanitra ary vatsy aho. Mipoitra amin'izao andro noely izao no marina rehetra. Miandry ianao ny fonja. Any ianao manao fety. Tsy naposiko hitaritra lavitra sy andrimpako olona maro toy izao reny halatra nataoko ireny ry andry aho. Fiankohonanao
ny ankonako dia samy ripaka daholo. dia ianao na intsony ary madamy vatsina dia tonga saina azy ianao a. Tara loatra ny fatsapahatenanao. raha ny foko napariko aminao ry madama dia tsy avelako ianao raha tsy mitsitra eto masoko eto koa. Vehivavy tsy misy fanahy ianao. Ary manina mihitsy moa raha naparako ny heriko eto anao e. Ehe, Ny ankonako efa naripaka ao. Ireo olona! Io voloy! Aza fiala ratsy marika! loaka ary volana. Tsy misy mendrika malifaty azy tsika fa mitoetra ianao. Kasamy ny mendrika azy viaty. Avy alao re izy re olona. Avy alao re izy e. Mitoetrana rehefa avy alao izy e. Avy alao re polisy ireo no anao ny asany. Kolo FM mananolotra ho anao teo no FM Sedra. tantara mitoy nosoratany Manda Aloka Fanahy. Novelomin'ny Tapaporoany sy Christophe Rapiarimanana. Miaraka tamin'ny Ponina Sofaniry ary Saoly Rakotonary. Nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. tompona andraikitra sy mpanatontosaka Tapaporoany.